Ny zavatra tokony ataon'ny olona aloha voalohany indrindra mahay mijery hoe eto ve amin'ny vanim-potoana inona mbola tokony hijanona ao an-trano, satria izao zao efa tena hoe akaiky ny rivo-doza, rehefa tena mety ho betsaka ny orana dia me malemy indray le tany raha mitoerana avo, raha mitoerana iva dia mety miakatra ny rano dia miala avy hatrany ary mitady toerana ialofana. Izany rehetra izany tsy voatery hoe hiandry baiko avy amin'ny alalan'ny lehibe isan'ambaratongany fa tokony atsiaro tena ny isam-pianakaviana. Ny fahamelona satria efa tena hoe manampina le loza dia dikan'izay zany tsy sangisangy tsony le izy fa tena hoe mila mailo ny olona tsirairay na mandeha eny an-dalambe na mandeha na hiditra na ao an-trano. Raha eny an-dalambe mila mijery ny elana zany le hazo lalana be hazo reny mba sanatria tsy hoe hitsoka tampoka iny dia ianao raha tsy vitana injerany ao. Ny orana koa zany milatsaka ihany dia indraindray mefeno rano ny arabe dia tsy fantatra intsony aiza misy lavaka sy ny tsisy lavaka. Zay zavatra zay zany dia efa tokony dia zao zany dia efa jerena daholo reny an'ireny mba hoe farafaratsiny hoe repérena hoe aiza le misy an'le lavaka mba tsy handeha amin'iny dia ohatr'izany ihany koa ny amin'ny rindrim-bato sy ny trano efa misy mitatao reny somary elana daholo. Dia ny fara moa zany amin'ilay fandraisana andraikitra, manana andraikitra daholo ny tsirairay momba ny tranony ary momba ny ankohonany. Dia mba tsisy ny tanjona zany tsisy aina na ray aza afoy amin'ny tranga ohatran'izao satria azo elana zay zavatra zay, azo elana amin'ny ohatra hoe fijanonana ao an-trano rehefa tena hitanao hoe ao amin'le trano tsy tokony ho azon-doza le izy. Dia zay moa ny antony hoe rehefa matahotra ianao amin'ny tranonao dia mamonjy fianakaviana hafa any amin'ny tranony any na hoe mamonjy toerana voatokana eny anivon'ny fiarahamonina eny fokotany amin'ny andraisana ireo tsy manan-kialofana. Alohan'ny fotoana afaka andraisana an'izany fa tsy voatery hoe rehefa rava ihany ny tranonao na hoe nitsofin-drivotra mifanio zay vao hoe tsy manan-kialofana, fa alohan'ny fotoana ary ianao dia afaka tonga dia mandeha mamonjy an'ireny tokony andraikitra ireny mipetraka ato zay fa zay tonga dia elana eny tranonay fa mety hampidi-doza.